Bonjour tout le monde. Androany zao iresaka mikasika an'io ady mitranga entre ny Amerikanina, ny Iraniana sy ny Israélien. De maro gn'olo mieritseritra io zany resaka hoe ady entre ny bien et le mal. Io zany tsy agny misy zany. Hazavako anareo malakilaky ny situation ny monde amizao. Tamizao vao niditra miaramila sy niintéressé misy ny géopolitique ny monde. Fa faly nanao avao ny asako. Fa rehefa nanomboky niditsy chef de groupe zao de sy maintsy nalefa ny fanjakana nianatry nanao géopolitique. De eo zany nanomboky nahita ny situation ny monde ary ny comprendre. Nahasoa an'le fianarako sy orienté le raha fa tena ouvert zany. De ty misy raha tiako fantatsinareo. Tadidizo fa gn'ady eran-tany misy karazany maro. Matetiky izy io telo. Na io resaky ressource, na io resaky finoana, na io resaka tany. Zay zany ny source ny fiadiana. De agnatin'izy telo zay sy maintsy misy ny domination. Ny hoe ny firenena afaky mametraky paikady zany lavitrezaky ahafahany contrôlevana région raiky. De io zany resaka ressource ny tena base ny raha io. De hazavako zany hoe sy resaky hoe soa na rasy fa resaky hoe iza gny mifehy ny angovo, iza gny mifehy ny vola, ny échange ny vola zany, de iza gny mifehy ny hoavin'ny faritsy raiky. De ze faritsy zany managny domination, managny ressource raiky, sy maintsy ataony firenena mandroso manambola mi-contrôler an'io. C'est très important. De raha hitanareo ny Moyen-Orient ny foibe ny solika eran-tany. Eo gny mandalo gny habetsa hamaroany zany ny pétrole, ny pétrole mondial zany. De ze olo mi-contrôler an'io, mi-contrôler ny économie mondiale, de afaky manao pression économique. De gny sy azon'olo zao io Moyen-Orient ny asako mandritra ny firenena mandritra ny taogny maro. De mety gagaky sasany ino mahatonga ny firenena arabo sasany sy miaraka amin'ny Iran fa miaraka amin'ny firenena occidentaux. De io zany mazava io resaky stabilité politique ary stabilité économique mahatonga an'io. Ireo zany miaro ny tombosoan'ny firenenandreo fa sy mijery ireo resaky hoe fihavanana na resaka religion na resaky fiaviana. De hitanareo ny monarchie de Golfe io ny farany manan-karena, agnisan'ny manan-karena eto an-tany. Ny menace ho andreo de ny terrorisme. Donc ireo zany hibloquevandreo ny firenenandreo, mila ireo misalia amin'ny firenena tandrefana. Zay mahatonga ny Golfe Persique, ny pays ny arabo maro maramila avy ety andrefana. Ny tiako mariny eto ny analyse-ko eto sisy hoe miandana agnilany fa magnazava anareo avao ny situation. De samia mieritseritra andohany eo ny conséquences. De tadidizonareo fa io détroit de Hormuz io ny fandalovan'ny solika mandeha en Chine. Ino ny dikan'izay? Io détroit io contrôlevan'ny Iran. Raha io détroit io voacontrôlen'ny firenena tandrefana na Israely io, na Amerikanina, na ny Européenne, de bloquer la Chine. Amizao la Chine gn'olo mbo maro mieritseritra hoe ny Chine mbo firenena misolopolopo fa mandehana anareo en Chine fa ho fitanareo fa la Chine est déjà très très loin en termes de technologie, en termes de développement, en termes d'infrastructure. Fa maro gn'olo mbo mieritseritra hoe ny chinois de mbo afara fa ny chinois fa devant tout le monde na resaka vola io na resaka teknolojia. Donc amizao zany maro ny firenena matahotra ny Chine. De hicontrôlevandreo ny Chine io zany de sy maintsy via ny ressource. De io koa zany tian'ny firenena rehetra ho contrôlevany io détroit d'Hormuz io satria
zay micontrôler an'io afaka micontrôler ny vidin'ny solika de hiakatry ny vidin'ny fiainana eran-tany. De tadidizinareo fa tsy resaka ady avao fa resaka vola. Agnatin'io zany misy compagnie lehibe sy te holan'ny vola ireo, de io misy mifinanse zay guerre rehetra, na firenena be io na firenena kely, misy olo avao ambadikin'io. De amizao zany ny raha ataondreo zany tiandreo contrôler an'io vidin'ny solika io satria raha io miakatry, de miakatry ny fitaterana, miakatry ny sakafo, miakatry ny vidim-piainana. Na eto Madagasikara de ho sapasika zay atoato. De zay mahatonga ny fanjakana ny Golfe, Saudi Arabia, Emirates, Qatar sy ny sisa fa misafidy ny stratégie ireo satria ireo te hilamina ary te hiaina amin'ny volandreo, de miara-miasa ireo amin'ny tandrefana mba hiarovandreo zany hoe ny rafitry ara-bolandreo sy ny fiainany. De gn'olo zany samy tiategna, nefa koa ny problème raiky ambadikin'io koa, maro amin'ny firenena io koa zany magnamora ny fidiran'ny vahiny amindreo hiasa hanao investissement nefa sy mandoa hetra amin'ny firenena occidentaux, amin'ny firenena tandrefana. De maro koa zany firenena tandrefana koa sy falin'io koa. Donc remarquez-vous fa io ady io ifampiataky ny Amerikanina sy ny Iraniana ary ny Israélien fa manomboky zao ny atakin'ny firenena pays du Golfe. Ino antony? Hampilefa gn'olo manao investissement amin'ny firenena io hody amin'ny tany hampiasa ny volany any, satria atoato contrôlevan'ny tandrefana ny resaky vola ataon'zareo numérique, ahafahandreo micontrôler ny volan'olo. De zay mahatonga ny firenena maro ni créer sandram-bola hafa hicontrôlevana an'io. De io zany tsy resaky moramora fa c'est plus compliqué que ce qu'on pense. De io zany tsy resaka ady basy sy balafomanga avao fa ady fahefana ary ady resaky toe-karena ary dominance. De ino ny conséquence-ny? Hiakatra hidina ny sena eran-tany, ny fampiasam-bola hihaigna tonga de michute zany io. Ny banky hitandrina amin'ny fampindramam-bola amin'ny fampiveziveziagny vola, de ny firenena madiniky ny voadona voalohany. Zay tadiazinareo sy raha ireo lehibe io firenena madiniky. De ho asika eto Madagasikara, sika tokony mitandrina amin'ny resaky géopolitique sika zany. Gn'asika sy managna maramila, sy managna fitaovam-piadiana, fa sika tokony mampiasa hera ara-tsaina sy paikady. Ino no tokony ataosika malagasy? Mizanogno neutre, sy miandany sy miankilany. Hainareo gn'anton'izay. Mampivelatsy fiaraha-miasa amin'ny firenena rehetra. Sika sy mila miady. Sika de toute façon sika sy managny fotoam-piadiagny hoe force hiadiasika amin'io. Fa sika managny ressources azoko ampiasaina. Sika mila miara-miasa amin'izay firenena afaka miara-miasa amin'sika. Gagnant, samy mahazo. Isika mila magnamafy ny famokara toe-karena localement. Satria tadiazinareo fa isika malagasy managny harena kibon-tany maro. Mila exploiter fa sika à bon escient. Isika mila mampidi ny fiankinana amin'ny solika, amin'ny pétrole. Fa firy taogno zany resaky pétrole io ny contrôlevan'olo ny firenena rehetra. De Madagasikara managny énergie renouvelable, rivotry, ranomasina, de solaire. Sika gasy tokony miinvestira agnatin'io énergie telo. De sika mila miomana ara-toe-karena. Amizao Madagasikara tena lasa ambany. Sy maintsy mizalitsika agnatin'ny taon-draiky roa tao, peut-être 10 tao. Fa sika sy maintsy manomboka amin'ny fototra ambany. Dikan'izay mila sika mi-créer à la base fampianaragny, santé, de infrastructure routière. Zay ny baziny manomboka amizay.
sisy raha hafa. Na hiola hanao akory sika, sisy raha hafa. Mila mamboatsy lalagna, mila manao connexion, resaka avion zao tena problème amsika, hideveloppe vagna économie sika. De mila magnamafy io toekarena énergie solaire io sy ankinana amin'ny herinaratra amin'ny solika sasy. De mety miteny nareo hoe ahoana gny ahafahasika manao an'izay raha zay. Isika malagasy avao, isika malagasy avao gny afaky manao an'io satria zay raha rehetra ataosika na sika hiara-iasa amin'ny firenena tandrefana na Rosiana na Chinois na gny firenena arabo, isika mila managna stratégie gagnant gagnant. Sika sy managna vola exploiter vasika gny ressources sika, fa sika afaky manao contrat am'le firenena miditra amin'ny tany sika hoe zay raha rehetra exploiterina amin'ny firenenay misy tombontsoa direct ho an'igny firenenay, ahafahasika sy misy développer zay. De meky firenena maromaro nareo firenena zany hoe sy niandry izy fagnampiagna avy ivelany fa nampiasa ny ressources agnatin'ny firenena hideveloppe van'igny firenena, satria raha vao mampiasa volan'olo avy ambadiky nareo de ho contrôler indreo. De magnome nareo zao par exemple zao Singapour. Ny Singapour zao ny raha nataondreo nametraky fisipoka miady amin'ny kolokolo. Io zany sy azonao ialagna. Nanao izy fa serana sambo port zany. Napiditra izy la mazava mikasika fampiasagny vola, satria mbo maro gny vola Madagasikara zany mandeha amin'ny sisitosy eo. Napiditra vola amin'ny fanabeazan'ny teknika. Io zany valable ho an'ny Singapour, ho an'ny Corée, Vietnam, zay firenenareo aby zany nampiasa gny herin'ny firenenany izy hiakarany. Mety miadagny fiakarany fa mafy ny toekarenandreo amizao. De ireo firenenareo nampiasa vola goavana amin'ny fanoronana orinasa lokaly de fampiasana gny vola amin'ny fanabeazana sy gny siansa. De nifehy gny toekarenandreo ireo amin'ny sy fandaniam-bola mpanjakana. Zany aby anisany gny zavatra mila ataosika malagasy. Ireo firenenareo sy niandry fanampiana mandrakizay fa nanamafy ny lalàna sy ny fisipoka agnatin'ny firenenandreo. Nampiasa gny vola amin'ny fagnabeazana satria ilaitsika amizao. Sika sy afaky mihemotro sasy. Nanagny projet ireo vina agnatin'ny 30-40 taona. Imaginevonareo fa gn'asika anio sy raha vita agnatin'ny 10 tao, satria be loatry gny zavatra tokony aregnina. Nifehy gny kolikoly tena important io raha io. Ny fanampiana avy ivelany de azo atao fa sy io misy hampanangana amin'ny firenena raiky. Io ONG à Madagasikara io poison ho an'ny malagasy. Tadizinareo zay zavatra gratuit rehetra poison, poizina ho asika. Fa ka mieritseritsy nareo hoe hahasoa asika io. De ny fanontaniana zao, tokony magnontany sika malagasy ino gny rafitry harahisika ato anatin'ny firenena sika mandritra ny 30-40 taona fa sy hoe iza gny firenena hagnampy asika. Satria anagnasika aby zay zavatra rehetra hideveloppe vanina Madagasikara. Zay important io. Donc zaho zany amin'ny maha malagasy anazy zaho managny nino zany zao fa maro gny raha azosika atao hiboatsika amin'ny fizalesika gasy. Fa io sy asara olo hafa io, sy olo hafa misy ampiovan'io, isika avao, isika malagasy avao manomboka amin'ny ambaratonga farany ambany. Fa mbola mafy zao gny lalagna andalovasika, fa mila miara-miasa avao gny isika samy gasy.